Arabadoko lafinaritra doboko vavy ankafaliana indray no iarana amintsika ny tokantrano any takarivan'ny atalata ity dia manasa antsika ary anaraka hatramin'ny farany ny fampahalalam-bo avao ito amin'ny fahitalavitra ma-TV ny misongadina aloha dia ny fanehoan-kevitra ireo mpanao politika samihafa makasika ny fanatanterahana ny fifidianana atsoatsy eo ihany koa no makasika an'ilay atrikasa-pirenena momba ny tanan-dehibe izay karakarain'ny primature lefitra misahana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany ary ny fisokafan'ilay hetsika la grande braderie de Madagasikara etsy Mahamasina. Amin'izao fotoana izao tokoa dia tsy mitsaha-mitombo ny olom-pirenena na ihany koa mpanao politika nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny firotsaka amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny 14 volana Jolay ho avy izao manakaiky ny 2020 ano any no isan'ireo amin'izao fotoana izao. Andao raha tsika eto anatin'ity fanadihadiana hoentin'ny vola ravo avy ity no makasika an'izay. Roa herinandro melohan'ny 20 aprily dato hisokafan'ny fametrahana ny antota taratasy ho an'ireo izay hirotsaka ho filohan'ny repoblika mahatratra 20 ny isan'ny kandida ho filoham-pirenena amin'izao fotoana izao. Anisan'ny efa nilaza sy nanambara ny filatsaka ho fidiana ho filoham-pirenena ny praiminisitra teo aloha Monja Roindefo avy amin'ny antoko monima, ny filohan'ny MTS ny sady filoha lefitry ny CST Roland Ratsiraka ary ny filohan'ny PRM ny profesora Rarson Roger. Anisan'ny efa nilaza ofisialy ny filatsahany ihany koa ilain'ny Eric Jean avy amin'ny antoko PSDUM ny sady mpikambana ao amin'ny CST. Anarany efa fandre ary efa niteny ataona maro fa anisan'ny kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena Clément Ravalson avy amin'ny antoko amin'ny sady mpikambana ao amin'ny CST ary David Sandri aparany avy amin'ny antoko 3F na FFF ny sady ministry ny fitantanam-bola teo aloha ary Pero Ratsonarivelo ministry ny raharaham-bahiny ankehitriny. Ho an'ny vehivavy dia anisan'ny efa nilaza ofisialy hirotsaka amin'ny fifidianana ny Dr Brigitte Samuel avy amin'ny antoko AMP na ampela manao politika, Sarah Georges Rabearso filohan'ny antoko maitso. Misy ihany koa ny ao anatin'ny fitondrana amin'izao fotoana izay izay mbola tsy nilaza ofisialy hirotsaka amin'ny fifidianana fa azo heverina fa handray anjara amin'izany toa amin'ny praiminisitra lefitra misahana amin'ny fanajariana ny tany Adzo Andrenianarivelo na Itabera Randremanatsoa avy amin'ny antoko kitana izay ministry ny asa-panjakana sy ny lalàna sosialy. Heverina hirotsaka ihany koa ny Général Camille Vital praiminisitra ny tetezamita teo aloha, Gilbert Rarzatovo avy amin'ny antoko RPM ny sady ministry ny kolotsaina teo aloha ary Tsilavy Rakotosan sekretera général ministera ny fitsarana. Ao ihany koa ny Dr Jean-Louis Robinson izay efa mpiara-miasa akaiky tamin'ny filoha teo aloha Ravalomanana. Anisan'ny misy mangataka ho kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena i Patrick Radjonary sy mitandrina Lalala Sendrahasy na filohan'ny fiangonana FJKM dia ho anisan'ny kandida ihany koa ny Pandrarano Rado Ravalomanana. Nisy ihany koa ireo hafa nilaza ho anisan'ny kandida toa ny profesora Raymond Ranjeva, James Saratsimba, Emaral John, Dr Jules Etienne Roland, Dr Koul Rocher, Fleury Rezava avy amin'ny antoko Arena, Maurice Beranto, Sylvain Rabetsarona avy amin'ny vovonan'ny tanora na PNG Mazava, Lazara Zaferson avy amin'ny antoko avitra ho an'ny firenena, Patrick Ararimanana avy amin'ny antoko Vitatsika, Maître Vokra Kotarjon avy amin'ny antoko Madagasikara afaka. Ireo anarana 20 ireo lohatra eto mifantatra fa mety hifaninana amin'ny fifidianana filoham-pirenena voalohany amin'ny repoblika faha-efatra. Raha ny daty izay mifaritan'ny senita dia tokony hametraka ny taratasy filatsaka ho fidiana eo anelanelan'ny 20 aprily hatramin'ny 7 volana May ho avy izao eny amin'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana eny Ambohidahy izy ireo.